Akoatra ny fanatanjahantena mofo dia maro hafa ihany koa ny fomba afaka hikarakarana ny vatana sy fikojakojana ny bika aman'endrika. Ao anatin'izay indrindra ary dia isany ivo-toerana iray izay vao nisokatra tsy ho ela eo amin'izay sehatra izay ny centre de bien-être Kintana. Androany ary no fotoana nentina nampahafantarana misimisy kokoa an'ity ivo-toerana ity. Rotsitra kotin'ireny hatrany. Notanterahana androany ny tontolo andro fampahafantarana ny ivo-toerana Kintana izay mikarakara ny momba ny vatana sy ny fahaiza-miaina amin'ny maha olombelona na irony antsoina hoe centre de bien-être irony. Hita ao anatin'ity ivo-toerana ity avokoa ny fikarakarana ny momba ny vatana iray manontolo manomboka mikojakojana ny bika amin'ny alalan'ny dia ka hatramin'ny fikojakojana ny endrika sy ny taovolo ary koa ny fanaovana ny otra manala ny havizanany isan-karazany. Ny zany zavatra hita ato anatin'ny centre Kintana misy ny zumba, misy ny fianarana dansa, misy ny atelier ho an'ny ankizy, dia misy ny coiffure, misy ny estetika, dia indrindra moa tena natao toerana zany natao an'ny fianakaviana mihitsy ny centre Kintana na centre de bien-être satria afaka manao goûter ny iray aman-dreny ohatra, dia ny ankizy afaka manao activité izay natao an'ny ankizy mihitsy. Ny centre zany dia misokatra amin'ny valo hatramin'ny valo maraina ka hatramin'ny fito sasany arivo. Isan'andro ny latsinainy hatramin'ny sabotsy. Ny fianakaviana iray manontolo dia afaka miditra ao amin'ny centre Kintana raha mikasa ny hiala voly. Azo atao tsara ohatra ny renim-pianakaviana mikarakara ny tarehy amin'ny mambika ary ny ankizy kosa mianatra momba ny dia isan-karazany. Efa misy ireo mpampianatra sy mpitsabo matihanina isan-karazany izay afaka mandray an-tanana izay tonga ao aminy. Azony rehetra tsidihana ny centre Kintana etsy Ampasamadinika ary ho afa-po tanteraka izay tonga ao an-toerana. Ny tao anatin'izay fanadihadiana izay indray no manakatona ny vaovaontsika amin'izao takarivan'ny sabotsy izao. Misaotra sy mankasitraka anao hatrany nanjohy ny fampalam-baovao hatramin'ny farany metraka ny veloma mandra-pitafa ho antsika tsirairay avy ary mirary alina finaritra ho antsika miaraka amin'ny fahitalavitra matevy hatrany.